Ary hoy izy avy eo, nisy lehilahy nananjanaka roa lahy, dia hoy ilay zandrany tamindreny, ome ho ary dadany anjara fananana tokony ho ahy. Koa nozaraindrainy tamin'izy ireo lahy ny fananana. Rehefa afaka andro vitsivitsy, dia nangony ilay zandrany ny fananany rehetra, ka lasa nakany an-tany lavitra izy. Dia nandany lany foana ny fananany tamin'ny filibana izy. Dia hoy reny, ianao angehanaka teto amiko foana e, ary anao daholo izay rehetra ananako. Koa tsy maintsy mifaly sy miravoravo isika, satria io rahalahinao io dia efa maty fa velo indray, ary efa very fa hita indray. Vita ny Davida, vita lala izy. Efa mifoha ve? Fa ahoana? Tsangana azy zandry e, efa mifiry zao. Mba hampio hibata an'ilay tohatra alohan'ny sakafo. Tsy androany aloha Razoky. Dimby tandremo, olona roa tokony batan'iny, ndasa tokola. Fantatro hoe tokony olona roa. Fa ilay olona iray mbola tsy midina. Anao interview any amin'ny ville izy androany. Anao interview amin'iny? Fa ahoana koa zany? Tamin'ny alina izy no niteny taminay sy mama. Hitako hoe tratra tsara izany fotoana izany. Eny ary. Manao ana. Ie. Dia ny atsasany amin'ny farany volana. Marina izany. Patavy ambony latabatra ireo. Dia asaiko tsonjoany ianao momba an'izay. Tsisy fisaorana. Veloma. Mama, andeha? Dia tsy sakafo maraina ve ianao? Ka maika? Iny Jaona. Nanaiky ry Rabenatandro. Ay. Ahoana dada? Ahoana tsy sakafo angala? Mila mandeha? Efa ho vita ange sakafo e. Zaho a Davida te hiresaka kely amin'ny lalo. Maninona raha miresaka kely? Ohatra hoe momba amin'ny fahasalamana, na hoe naninona ilay tsy niteny tamin'ny zokon'ny lahy hoe hitady asa hafa. Miala tsiny. Tsy fantatro hoe mila miera amin'lahy. Ary adin'ny lahy hoe efa miasa lahy, fandra fetandro be rano. Hitan'ny lahy ilay orinasa kely efesan'ny lahy, dia izay sika vao nahazo asa lavalava. Jaona, ty hoe afangaro kely azafady. Voalohany interview fotsiny ilay androany, tsy hoe efa voaray. Dia faharoa, za tsy te hijanona mpandrafitra mandra-pahafatoko. Fa inona maharatsy an'izany? Tsisy. Fa tianao zavatra rery fotsiny mba manana andraikitra bebe kokoa. Davida, efa kely oa sisa elahy dia omeko asa mitokana ny lahy rery. Miasa tsara elahy, sady mimahay foana. Dia inona hono izany asa matimatesan'ny lahy zany? Orinasany amin'ny villa mpamorona tranokala? Mpamorona tranokala? Inona koa no hain'ny lahy amin'izany? Tsisy, fa mitady olona ry zareo dia niteny any andro-tany momba anahy. Mbola miheno torohevitra kely dia izay no andehanako aloha. Torohevitra andry? Iandro fanomezana? Ngala ny namana tamin'iny olona tsy alehany iny indray? Tsy alehany ahoana? Izy aza vao roa taona izay ny asa tany nefa efa manana toerana ambony eo. Tsy alehany izy amin'ny ara-panahy. Diso kely ny teniko. Ordimbia, gaga ihany aho hoe ahoana nataony lahy? Sady mpandrafitra verangala ny mbola ampitsara koa. Okizay. Andao amin'izay sakafo. Mama, andao anao tembakina dia avy eo fa hanany reto zazy reto. Ie, mety mihitsy izany. Mama, dada, ohatry ny tsy afaka zao dia zao.
ohatrany matatahotra dia te ho tonga alohany. eny ary tonga dia mandehana fa zao alohan'ny any akeny lany any dia mba resao aloha zahay zany a. Aza matahotra dahady interview fotsiny io. eny ary Fa mila mihinana kely ianao. Dia raha hariva anao an'ilay sakafo tianao, atikena. Tiako izany. Misaotra mama. Veloma. Veloma Davida. veloma lesa aza dino ny anjaran'ny larariva. Ie, efa voamako. dia ahoana raha raikitra izany avelany dadandeha any fotsiny izy nefa izao tsika ny be asa. aleo aloha sika tsy asa saina be fa tsy hay akory izay any sady izy koa tsy azoko terena hiasa ho a na ela koa aza tsy azoko terena amin'izany. Za te ara-iasa aminao. misaotra ny lahy amin'izay andao ary ianao teny vakina. Tsy izany lesy. Tena tiako raha mahazo an'io asa io a. Fa ny ao an-trano ny tsy te. Izokolahy iny koa raha ndididitra. Tokony manala azy kely iny. Ho tapaka lalan-drana arary ny efarany iny. Tsy maninona izy ka. Dada sy mamanay mampatahotra. Ohatrany tsy tiandry zareo hiala amin'ilay asanay a. Dia ohatrany tsy azo azon'ny dada koa ilay zanao asa hafa. Ohatra izany mihitsy ny ray aman-dreny te hitazona ny zanany foana. Fa jereo tsara fa rehefa antitra be ry dadanareo sy mamanareo ka tsy mandeha tsara intsony ny fandrafetandry beranto dia ho faly ry zareo satria manana asa milamina tsara amin'ny orinasa mandehibe sy miroborobe ny zanany lahy. Oka nisy. Marina izany e. Tonga sika. Ay, ty trano be iray manontolo ty ve? Riana roa fotsiny. Mety ho voaray ve zaho izay lahy? Mazava ho azy. Miaraka amiko izy. Piasa atao ny nampidirony zalahy. Tao ary averina farany le izy. Ataon'la resy lahatra izy. Asa hoe mahay miasa lahy, mahay miresaka. Mora mahay, bandy mahavita azy. Azo. Ataovy hoe vitany lazy angatahany. Eny tompo, tsy maintsy fitaiko io tompo. Izay tadiavinao mihitsy. Ohatrohatr'izany. Izay no teny ilaina. Ie. raha azoko tsara zany a dia mbola tsy nanao an'ity asa ity mihitsy ianao sady tsy nanao resaka varotra mihitsy. Eny tompoko. Fa za tena mora mahay. Tena say ianao. Tiako zany. Tiako ny toe-tsainao dia tena mahay maneho hevitra ianao. Misaotra tompoko. Tena misaotra betsaka. Fa tamin'ny ianao mpandrafitra ny asa adiny firy isan'andro ianao? Matetika adiny 5, indraindray latsaka. Dia ahoana zany rehefa herinandro manokana? Vitako ka. Tsisy olana mihitsy. Ataoko izay havitana azy. Izay ilainao mihitsy. Andraso fa omeko azy ianao. Manao ahoana? Tsy misy afatra manary Ie, misy mihitsy. David, dira kely lesy aty. Misy zavatra ho teneniko an'lahy. Efa fantatro. Tsy ampy fahaizana amin'ilay izy a. Izay mihitsy, tsy ampy. Fa tsy maninona. Tena tiany alahy, dia tiany ho raisina. Ay, marina. Dia tsy izay ihany, satria alahy vaovao dia asainy miasa ao amin'ny ekipako, dia amin'izay ampiofaniko. Ay. Manomboka izao alahy rehefa miresaka amiko dia ataovy hoe Ramsey. Ndao fa miandry izy. Ay. Andraso hoe? Misy inona? Lolesy teny mika hoe rapitso manome ny valiny a. Fialava e adaly. Ka za ohatra ny tiany dadanay resaka aminy alohany anekeko an'ilay izy. Iresaka ahoana indray? Fa olona firy amin'ny lahy no mitady an'io asa io eo ivelany ao. Eno a, tiako ilay asa. Dia aza velana korotana ny lohan'ny lahy mihitsy ary ry zareo e. Arary eo e lahy. Enjehany eritreritra lava. Ny hafaran'ny lahy ty ngamba dia ho mpanamboatra tranon'olona sy tafon'olona mandrakizay. Mety marina ny lahy. Za marina foana tsy diso izany a. Andao rangaha dia haingana dia mbola tsy miova hevitra izy a. Eny azy, andao. Zay ahy. Ny manampy any andry aloha no asa azoko ampanaovana anao. Omena Tsipriana ianao rehefa manao sininy fanekena momba ny tsy ambaratelo.
fa ty aloha ny mombamomba ny kompania atsika. Misaotra betsaka anao raha miserabeson. Tena misaotra betsaka. Tena ezaka. Tsara zany, misy fanontaniana? Ray fotsiny. Isan-kerinandro mivory. Vetivety e. Allô? Misaotra. Zao tsy maintsy raisiko olona io. Ahoana izy ianao teo? Tsisika, tsy maika. Eny ary. Iandry eto mitsidika ny ato amintsika David, dia avy eo izy eto midina any amin'ny RH. David tonga sao ato amin'ny tronolo. Misaotra raha miserabeson. Eny ary, asehoko any lafo ny enany lahy manomboka androany. Asehoko any lahy planiny toerany ity. Ery ny birao ny tompona andraikitra. Anisan'izany za. Dia eto ny birao misy efitrefitra. Eto daholo ny mpiasa madinika. Ry zareo no mikarakara ny fikarohana amin'ny internet, ny sary, ny soratra, ny varotra, zavatra ohatr'izany. Vonjy, lasa miadana be mihitsy ny ordinateurako fa mba jereo kely izay andro amin'ny maraina. Voalohany tsy ianao ny lehibe eo. Faharoa, mbola tsy manam-potoana. Fateno mety tsy adana be ny ordinateur anao raha tsy maka zavatra tsy tokony ilaina avy amin'ny internet ianao. Zay. Eny ary jereo rehefa misy fotoana ianao. Tsy haindry zalahy reto mihitsy hoe miasa ho an'izy izy. Dia ato rehefa te hakaina. Dia eto amin'ity toerany ity ny miasa izay namako be izay. Dia iza hono zany? Eo lesy mipetraha. Tena voaray verangaza. Dia anaty daholo reto? Ie, tafiditra ato ela. Ny olana fotsiny tsy haiko akory ilay zavatra mpanaovina. Aza taitra fa apiako ela. Fanontaniana ray fotsiny. Ino zany herinandro manokana izany? Ny dika izany dia hoe manao asa fanampy fa tsy mandray karama. Matetika ve zany? Arakaraka ny fotoana enjehana. Avy fa mbola misy olona tiako hita ny lahy. Ka tsy ho tratra mihitsy izany daty izany. Asa vanontaniana ary izay tena manao an'ilay asa e. Eny e. Eny e. Izay izany. Misaotra. Vivianina kely, afaka mandroso. Misy olona tiako ampifankalalana amin'irety. Ay! Davy Viviane Chen ny mpandrindra ny asantsika. Vivia, izy no... Andraso, Davida Beranto. Niara lehibe tamin'ny andry, le anampy anay. Amin'ny herinandro ianao miditra, arabaina izany. Mora miparitaka ny vaovao ato izany Ndresaka momba anao foana andro tato nandritra ny tapa-bolana. Za zao manantena hoe masina be ianao. Fa ny mahafantatra ny Viviane. Eny, ekeko hoe nanisy sira kely tamin'ilay hoe mahavita manidina izy. Vivia, azafady manapaka, tia ilay kisarisary. Ahoana andro? Manahoana tiana? Efa tafaverina avy any amin'ny vakansa tany amorontsiraka. Ie. Nanahoana ny tany? Gaga ianao. Lehilahy rehetra ve tsy mantakadavitra sa izay ny raha keny? Tsy haiko za tsy miaraka amin'ny lehilahy. Tiana, izy ny Beranto David, ilay anampin'ny ekipantsika. Sady anisan'ny lehilahy matakadavitra indrindra fantatro. Faly mahafantatra ny David. Faly mahafantatra anao koa. Mijery anao ateo. Hitako mantsy ianao teo e. Satria za tsy na andry ohatsony. Aradinao ny tena hoe pitsikily koa izy. Pitsikily matakadavitra. Za mbola tsy nahita an'izany. Ka iara-iasa tsara izany nareo pitsikily sy mpanadala vehivavy. Tiana marina ao amin'ny sary. Izany aloha ihany farabaina ianao tafiditra ato hoe tsy androko izay rahana miasa aminao. Elange efa hoe iresaka amiko aloha vao hanapa-kevitra e. Zao indray lahy miteny hoe hanomboka amin'ny herinandro? Dada, tsy naposiko ange hoe ho raisindry zareo eo ny eo Zaza tsy nanantena akory hoe ho voaray. Tsy afaka ny andro ray andro na roa andro ve ianao? Efa niteneko azany andry. Fa ozy hoe alao tonga dia ararotina inga. Mo, iandro fanomezana. Mazava be zany. Olona be da be manampaizana amin'le asa antao nefa tsy voaray. Fa za tsy mahay ninina amin'le izy indray ny ekeny. Inona no andrasako? Ary razao. Asainy dada miandry alahy. Hitany lahy, le mametrano any lahy. Oka. Tena tianay raha miara-miasa aminay ato trano foana elahy Davida. Dia tsy tiako hiala elahy. Raha tianao zavatra hafa mba hivelomana nefa elahy, dia tsy mampaninina zany. Fefa nanao kajiny amin'izay ho lany ve elahy. Eritrereto koa hoe inona ny vokatra zany eo amin'ny ara-panahiny lahy. Mino aho fa tsisy dada. Efa noeritreretiny lahy ve ny fotoana lany isan-kerinandro mandroso sy miverina? Mety andreraka be nge lesy mivezivezy any amin'ny vilona isan'andro isan'andro. Misy raha manao an'izany koa ange. Ary ahoana indray ny fotoana takindry zareo amin'lahy? Tsy anelingelina amin'ny fivoriana ve? Ilay anao mpisavalalana mpanampy? Iny aloha mety andry kely, fa tsy tokony isolana ny fivoriana. Tsy tokony amin'ny ahoany? Sy ny teny an'olanga amin'ny fivorintsika? Zafady kely,
tsy miresaka amin'lahy fa amin'ny mama sy dada. Dada, tsy dia hisy fiantraikany eo amin'ny ara-panahiko izany io. Eny ary, izay izany. Ary ahoana ilay hanompo savalalana maharitra? Efa nanao tahirany amin'ny banko anareo izay hanaovanareo an'izany? Fa ilay hoe mikarakara be ananareo, misaotra fa zangy efa 2 taona e. Zaho fotsiny efa nahita rahalahy maromaro vizaky ny asa ohatr'izany, dia tsy manana fotoana hanompoana an'i Jehovah intsony zareo avy eo. Tena tiako ialahy raha misaintsaina sy mieritreritra tsara an'izany rehetra izany ry Davida. Tadidinao hoe inona foana ilay tenin'ny dada? Mieritreritra aloha Vao manao zavatra eno a mama. Efa haiko. Eo am-pieritreretana an'izany a, dia tena tiako be mihitsy ilay asa. Fa nareo a, aza miasa saina be amiko. Ohatr'ireny ala amin'ny famarinan'ireny ny olona. Tsy izany ka. Sao dia mbola hihinan-kanina zanako? Angamba andeha merina farany an'ilay anjarako alohan'ny fivoriana. Ndana re. Ahoana amin'izay ary izao? Manao an'izay azo atao sika. Sika ve dia tsy ahita rahalahy mitady asa mihitsy ihany hoany? Fabrice zao tena mahay mandrafitra be. Marina izany, andraso izy atsoka. Tsy tiako mihitsy ny Davida iny hanao an'izany asa izany. Na ho ilana ho aingana dia tsy maintsy hanapa-kevitra ny tsirairay. Ny tokony atao angamba aloha izao dia mampiseho aminy hoe toanantsika izy. Ohatra ny efa ela ihany nanoana azy. Mampatahotra mihitsy ry se izy ireo lahy ireo. Tena tsy mitovy toetra mihitsy izy amin'ny rahalahy ireny. Izay aloha dia marina. Fa samy mazoto miasa izy. Samy tsara fo. Dia fantotro fa tian'i Jehovah ireo. Iovy ireo ka. Aleo andeha kely ny fotoana. Ndao sika hivavaka momba an'izany. Dera, tsy miazakazaka ho ato am-pivoriana. Mety tsara sabotsy. Sady manana fiverenana mitsidika vitsivitsy Tsara ilay hevitra misongadina nataonao teo. Misaotra rahalahy Beranta. Ary mandeha tsara ny fianarana. Ohatrany tsara kosa izany. Dia manomboka amin'ny herinandro. Efa tsy androko. Ngeza be ilay kompania sady mbola mitatra ihany. Gaga hoe voaray. Tsy napoisiko. Davida, tiako be ilay anjaranao teo fa misaotra. Toy izy fa tsara. Misaotra rahalahy Ozy andro hoe zaho hono izao zavatra be dia be mihitsy rehefa manomboka hiasa ao. Tsy malaily ny asanareo hatrany ve lahy? Satria nahoana tsisy misika tsony, tsisy akibe tapaka tsony, tsisy zokolana ranomasina avy azako tsony. Tsy alahelo izany ary. Ny mpiara-miasa amiko koa mahafinaritra be daholo. Asa raha nivory teo ilay iandro ny lahy iny androany hariva. Mino aho fa tsy. Ahoana? Inona indray izao izany? Izao fantatro hoe tsy andro ny lahy ny anomboana an'ilay asa. Dia hiala amin'ny mpanao asa vatana sy mpanara-maso lavan'izay ataon'ny lahy. Henoko ny resaka lahy. Raha tsy tiany lahy ny miara-miasa aminay, izay izany. Aleoko fotsiny olo-kafa ny rahan'ny lahy miasa. Zaho marina fa tsy manaraka ny fitsipika lavorary rahan'ny lahy andry. Nefa raha vita batisa iny, sady namana tsara mba nitototo anahy. Tsy hitako izay atahorana amin'izany fa rary fotsiny eo. Sao dia ho tapaka lalan-drà eo lahy. Afaka mianatra momba ny kompania anay amin'izay hoe azafady? Tandremo tandrema tsara fotsiny. Saotra mitoro hevitra. Dia mba haka tony ny varavarana rehefa mandeha. Zao ary ny toyiny. Tsy haiko raha misy amintsika tsy naharaka hoe inona ny zava-bita tato ato. Fa vitantsika tamin'iny herinandro iny ilay nangatahany Global Prop dia mbola sika indray nasaina anao ny dokam-barotra ho an'ny tamin'ny manaraka. Misaotra betsaka n'izay rehetra nandray anjara tamin'iny asa ray iny. Tsara be mihitsy hono ny fanazavantsika ozatra laho mivarotra. Misaotra betsaka anareo. Fa zao eto amin'izay vao tena tantara be. Tiandry zareo hita izay ataontsika amin'ilay izy afaka
roa herinandro dia ny voahany afaka efa-bolana. eny na izako azy nge tsy faly amin'io e, asa be io, mampiasa vola be nyfohy be amin'ity tetikasy ity, mila vitaintsika tsara io. Ty asy ity zany ny tokony atao lolaharana. Zao mpiasa mahay daholo nareo, vitanareo io, sa ahoana ozy nareo, ataotsika io. Ohatr'izao feo soratra zary lahy mamaky izao nao anisan'azy mantsy anazy io zao nandripinadaotsika misaotra 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 misaotra. Manahoana na eno zavatra tsara betsaka mombanao toy izy masa tsara. Eto, misaotra. David, dia ahoana hoana izy ato? tsara, tsisy olana androany? afinaritra ka. Ay, Davida, anao baolina kely lesy dao? tsy maintsy fitaiko ty. Ay. Tena taraiky ato ty. Zay fotsiny. jerety tetsy fahitamisina Ay, tia ty ty. io totra hoe fa ilaina Eny azy. Ordindia, mba vakio kely io azafady. Poasy. Zafady. Raha larabe tsy maintsy mandray an'ity Allô? Eny, misandrina masina nampahafantatra ny famonjeny Jehova teo mason'ireo firenena no nampiareriny ny fahamarinany. Aiza daholo zany zao David? Maninona ny teneny dadany izany? Mbola mianatra samirery mbola mivory. Marina ahafantarana izy nefa hitako hoe hitanao ve le hoe ravoravo tsy mampahatsiaro anao ny fiarahana mahafinaritra tany amin'ny efitra amin'ny fanjakana ve zany? Soanisika fa andehandeha. arary amin'ilay voasokatra iny metatsika tamin'ny herinandro. Ndao any sady zany mila misotro kely mihitsy. Dimby, mbola tsy matory. Ilay ny rapisy ty. Fangalesy ny simba indray. Intelo zay tamin'ity herinandro. Haiko tsara iny. Efa injato angamba ny nanamboatra an'iny. Maninona ary dada raha mividy vaovao? Ka izy ohatrany tena miraiki-po be amin'itiko. Toy ity ny voalohany nananana. Ngamba. Ary lahy, nasaindry zareo ny asa alina indray. Le asa ataonay amin'izao mantsy ho an'olona mpanana be. Dia miasa be ohatry ny adalo izay mba hanenjehana an'ilay izy eo anatin'ny fotoana fohy. Amin'izay afa-po ry zalahy amin'ny kaonty. Mafy be izy izany. Tsy araka ny eritreretany lazy ve le asa? Tena marina, tsy nanam-pony ininona. Tiako le miasa amin'ny kompania lehibe sy le mianatra manao zavatra hafa. Tiako koa le miara-miasa amin'olona be dia be. Mety ho leon'ilay izy angamba ny oriana any. Tsy haiko, rehefa mandeha ny fotoana fa tiako aloha ilay izy izao. Mahafinaritra be. Fa vitan'ny lahy tsara io ka. Anisan'ny tsara indrindra amin'ny mpiasany alahy. Misaotra. Raha ohatra lahy teditra ny koa dia aleoko amin'izao. Ranomasina feno an-tsatsany ihany ka za tsy ilomano amin'izany mihitsy. Ay, aleo atory amin'izay. Kely sisa dia hanomboka indray ny hazakazan-dava. Raha mpitso maraina indray mihaona. Davida, vetivety eo alahy. Ahoana? Fa misy inona e?
ankoatran'le nresantsika teo ve tia miasa alina lava tsisy farano amin'ny kompania tsy mirara izay asohan'ny lahy ty namanany sary zany ialahy hitako memiofa hitan'lahy ialahy teo a mba noeritreretiko hoe tena tia fantatra ny zavatra to tia fantatra ny zavatra ataony lahy zany ny mampanahy ka oka izay tsisy atahorany lahy mihitsy ao tsara roa volana latsaka ialahy zay nenina tsy ny vola sabotsy telo tsy ay manara-maso a mbola misy ve inspektera Beranto ny marina tsy vohomana mihitsy ny tilikambony lahy za le lala mamaly any ampivoriny tsy miresaka afa-tsy momba ny asa ialahy tsy ao tsara zany ary fantatra ialahy tsara lasa iandro fanomezana navela misy ialahy felahy ve tsy mahita afa-tsy zany foana efa nampitandremako ialahy zao lisy tanteraka ay lasa mpaminany koka ialahy ankoatran'ny asan'ny lahy adinony langa le hoe zoky lahy be fiahiny tototoan'ny lahy mandritry ny androm-piainany manontolo dia tsy tia hitany zandro ny voatory ay mpamonjy koa atao ve mieza mahagaga hoe ahoana ary no ahitany lahy zavatra tsara amin'ny mibandy iny ay lahy mialina hitako eo mialina ny andry adala hita fa mialina azy mihitsy ialahy satria tsy mitovy amin'ny lahy izy fa maka fifiainana milamana amin'olon-drehetra falifaly mahomby tia ny mpiara-manompo ampivirina izy taloha fa avy eo ny oloatra ny lahy zao ny manaratsiratsy azy oloatra ana ho tany saiko makaleo sarotiny marina loatra za tia andeho any amin'ny lalana sarotra makany amin'ny fiainana felahy teo any amin'ny lalana lehibe sy malala sady amin'izay manofa hoe avita azy any amin'ny kompania be volany zany mbola ilona ny lahy koa mialina ny lahy inony za tia anao marina natrehany jeo aho dia lahy tokony manao oatra ny zany tena ny lahy ihany fantatra elahy lahy anery le inona teneno ataovy izay tiany lahy za tsy afaka manakana mamasy dada tsy afaka manakana jehovah tsy anakana ny lahy izay tiany lahy io azony lahy ihany ny farany fialahy tsy haiko raha mahazo rehefa milentika any amin'ity tontolo ty lahy isan'ny dadaviny lahy isitona ny lahy any tsy za aloha efa vita ny editiko ampy izay tiako fotsiny hoe alahelo be zao mahamasy dada andeha atory aho nananjoky alahy nanana zoky azoky dia ohatra n'ireny foana ve ny asa matetika mahita mpanjifa ary zareo dia mampanantena zavatra be misaotra avy eo mika manao kabary amin'ny ankizy rehetra hoe tena zava-dehibe io azy io ka mila vitaina dia manenjika azy ohatrany adala sika vitara-potoana karaha mavary masaka hainao izy dia raha tsy vita iny dia anaovamika kabary indray ohatra ny olona sarika nefa izy a indraindray rehefa faly ary zareo any amin'ny fohy be fa ny asa aloha ny azy avy eo izy vao misarika ay ve oy misy olana nga tsy maninona ka sipako taloha io mialatsiny rasy hoe le andraisanao tamin'nsika ny ona voalohany iny ianao matadidy a ie ny ampindray ny olona nandratra ny foko nomeko azy ny foko avy eo nyvadiany a ny sarak'izay dia tiahaka ny foko indray izy tiana voangina ianao ny fantatro nefa mino fa tsy mendrika anao mihitsy izany olona izany misaotra za koa mahita an'izany efa fantatro daholo izay ny amiko nefa ny mba haiko aminao dia hoe niara-ny lalao tamin'ny andry nandrafitra taloha olona tena mahafinaritra ianao dia tsy miteny ratsy dia ahoana koa
efa izay ihany ka efa izay daholo izy rehetra. eo moa e. Mariny tsisy akoatran'izay. Tamin'izaho 25 taona no nanomboka niara-niasa tamin'ny dadanay. Fandrafetandry be ranto. Orinasa tsy miankina mandroso tsara ao amin'ny toerana tsotra kely iray izay tsy aiza fa ao amin'ny garazy. Ahitana olona vitsivitsy faly miara-miasa izay tsy iza fa i dada, mama ary zokinay lahy. Miteny filamatray. Mandray ny asa rehetra. Tsara kosa miara-miasa amin'izany. Ie, nafinaritra angamba. Tianao zavatra hafa fotsiny a. Izay no antony niovako asa. Ary maninona ianao tsy miteny ratsy nefa mpanao trano hatramin'ny-mbola kely? Ay, izany mantsy fa mpivavaka be ny ao an-tranonay dia mbola kely izay dia efa nampianarina baiboly. Ay, fivavahana inona? Kristianina. Eny efa fantatro fa ilay fiangonana? Vavolombelon'i Jehova. Izany. Misy ankizy vavy izay nera nianatra tamiko, vavolombelon'i Jehova izy. Mpivavaka be izany a, nefa tena nohany an'iny ankizy foana. Fa izaho tsy tena mahay tsara anareo. Ohatry ny asainy andro tediavin'ny pôlisy ao sika sy ianao raha tsy miverina. Tsy te ho tratra eto sika e? Manao fikarohana amin'ilay asa? Nanao ahoana ilay paozy kely teo? Nafinaritra, fa ahoana? Ary ilay tika tara mikala tiana. Niara nisotro kafe fotsiny izay. Ohatr'izany foana angereny amin'ny voalohany. Afaka miasa amin'izay ve za azafady? Sao marina litiry Davida. Misy vaovao lehibe tena novan'ny fiainan'ny lahy. Andao atsy amin'ny efitra fivoriana. Fa inona hono izany vaovao lehibe tiany lahy ho resahana amiko izany? Tadidin'ny lahy Antoine le havanay. Ie, le mipetraka aty amin'ny vilona? Ie, ny antso azy dia ozy hoe vao niala hono ilay banderole niarana nofatra ny taminy. Dia ahoana? Dia mitady mpanofa izy izao mba ahafahany mijanona ao amin'ilay trano. Dia maninona? Izany ve dia tsy azo? Efitra roa, olona roa minitra avy eto am-piasana. Inona no andrasantsika? Izany ve lesy tsy lafo be? Tsy hitako izay mbola andrasana. Tena tokony hanofa trano amin'ny Antoine ve tsika io zay lahy? Jereo tsara, tsy lavitra fiasana intsony, tsy tratran'ny amboteazy intsony, tsy eo intsony ny fianakaviana be fitiavana na ramason izay rehetra taony lahy. Dia ny tena tsara amin'ilay izy ary hipetraka sika roa lahy. Tsy tadidiny lahy angamba lesy hoe kely ny karamako. Efa hiakatra ny karaman'ny lahy sady mety fisondrotana mihitsy aza. Fa zaho aloha mbola tsy takatro izany. Angatsy mba misy tahiry mipetrapetraka any? Ie, misy. Alao aloha resahako ry dada dia omeko an'lahy ny valiny. Zao e, petraha aloha. Hotsoriko amin'ilany marina. Noho izaho fotsiny nanekeny Antoine an'ilay izy fa efa saika omeny ny anadahany sipany ilay trano. Tsy maintsy manapa-kevitra izao ela raha tsy izany votsitra eo alohan'ny sabotsy. Zao a, 20 taona ela zao. Ela fe dia hijanonao aminareo mandrakizay. Tsy efa tokony handeha amin'izay ve ela? Ikiopa-kelatra. Mba olon-dehibe amin'izay. Ie, mety, tairoary, raikitra. Raikitra izany, andraso atsoko izy. Dia ahoana resy? Ie, nanaiky raha davika. Rariva? Mety, dia atao any amin'ny pizza. Eny ary, any izany miaona. Sure. Izay, rariva izany sady misotro sika no miresaka. Manana anjara rariva. Zary izao mbola noratra an'ilay izy. Fa ngahy alahy tsisy afaka misolo? Tsy te hanao an'izany intsony aho. Manao voatra anahy? Aza makany. Misy misolo foana eo. Za tsy hanao an'izany. Eo lesy, amin'ity fotsiny. Tairoary. Rahalarabe, Davida ihany. Salama ka, ary ianao? Ay, zaho ohatrany misy asa tsy maintsy ataoko dia tsy afaka amin'ilay anjarako rariva, miala tsiny. Engany ianao rahalahy hita olona hisolo toerana amin'ilay anjara. Azoko.
Zafady. Eny ary, misaotra. Veloma. Manao aonla? Dada. Taitra be a. Maninona mbola tsy matory? Tsy fantatro hoe miasa alina be la. Ny fantatro dia hoe nanananjara ilay androany. Azafady fa tokony teny tamin'ny dada. Nisy asa tsy maintsy nataoko tany. Dia nitoy ilay izy dia izao. Davida, mila miresaka isika. Eo ange, petraha vetivety. Izay sy mamalesy tena manahy momba ny lahy. Tapatapaka ilahy amin'ny fivoriana, fanompoana, fotoam-pivavahan'ny fianakaviantsika. Dia me matetika ilay izy izao. Fantatro dada. Tapatapaka kely aho mandra-pahavitan'ilay asa enjehanay ao. Ary ny aorianan'izay, ahoana ny fotoana enjehanareo manaraka? Efa niasa tamin'ny kompania lehibe aho. Arakaraka ny hanomezanao no anararotandry zareo anao. Dia hatraiza izany no meny lahandry zareo? Tamintsika niara-ny asa koa nge mba nanenjika fotoana mba nisy zavatra tsy nety. Ny asa alina koa tsika. Indraindray? Fa nanimbatsembana ny fandarana ara-panafa anao tsika ve izany? Nataoko foana izay tsy hahatonga ny asa ho lasa zava-dehibe indrindra amintsika. Marina izany dada, marina. Tena modely mihitsy ianao amin'izany. Maninona moa ialahy raha miverina miara-miasa aminay ato an-trano e? Ilamina tsara ny fiainan'ny lahy, dia ampiakariko kely ny karaman'ny lahy. Aoka izao. Dada miala tsiny. Ny mandrafitra mety be aminareo sy dimby mihitsy fa tsy mety amiko. Tena tiako ilay zavatra ataoko amin'izao. Sady ny ankizy any ampiasana manaja. Tiako dada ilay asako izao a. Ny asa ve lesy dia atakalo lahy fifandraisana amin'ny Jehova? Aiza kosa e. Fa tsisy an'izany ange. Betsaka ny olona nanana eritreritra mitovy amin'ny an'ilay izany tantarainao amin'ny Baiboly. Dia avy eo ilay olona niova tsikelikely taty aoriana. Tsy mino ary dada hoe ohatr'izany koa za. Andraso misy zavatra asehoko an'lahy. Vakianke ny Hebreo hoe 2:2. Noho izany dia ilayntsika ho tandremana mafimafy kokoa noho ny hatramin'izay ny zavatra efa rentsika, mba tsy ho voatarika hiala mihitsy sika. Dia mila mitandrina daholo sika, satria samy mety ho voatarika, dia mety ho vaky samy ho ara-panahy. Indraindray mety olon-kafa no miteny amintsika hoe efa mitady ho voatarika isika. Efa misy ihany izay niteny azay, dada, mama, dimby, ny antom-panahy. Efa betsaka mihitsy. Zao dada, misaotra ny fiahinao aho. Fa misy resaka kely ty. Hoe ahoana? Andeha hifindra trano aho. Ahoana? Dia ho aiza? Any amin'ny Antoanina Vaniandry, petraka any amin'ny villa izy. Fa maninona ny ato amintsika? Te halalaka kokoa dia te haleo tena kokoa. Halalaka sy haleo tena ahoana? Ho ay kosa ary dada, inona ry nanomboako azy? Ohatry ny mahana foana nareo amin'ny zavatra ataoko. Andeha ho aiza ilahy? Miaraka amin'iza? Inona io filma jeren'lahy io? Izy iny marina tsy namana tsara. Ao amin'ny salon ihany lahy no afaka manao internet. Na dia amin'izay fanapahan-kevitra raisiko aza. Ohatra ny fefehezina be aho. Davida, mampiatra ny Baiboly sika ato an-trano.
tsy maneriteri ireny fa miaro ka ny tiako tenenina dia hoe aleo za mihitsy no atsapan'izany samy ampamohan'i Jehovah moa no tsiraray zay mihitsy te hanapa-kevitra ho an'ny tenako samirery a na tsara le izy na ratsy fa hotana be ve zany raha fantatra ilahy tsara hoe inona mety nefa ialahy manao ny tsy mety dia ratsy zany John fa inona ka izao fa misy inona mifampiresaka fotsiny izay te hifindratrano any amin'ny vilona hoy ny Davida miaraka amin'ny andro sy Antoine navandry zareo fa maninona ianao no tenao an'izany tsy te hanome tsipiriany be momba an'izany aloha zao fa any fotsiny akaiky kokoa ny any ampiasana dia izay aloha ny azoko tenenina tsy azoko izany tsy oroninninona ianao ato tsy lany vola sady eo daholo ny olona tianao izay mihitsy ny olana tafahoatra ny fitiavanareo tsisy manao an'izany misy ka ny ato an-trano zao tena manao an'izany be mihitsy dia aiza izany ianao no hivory mbola tsy hay rery mama mahafantatra ranadahany dada azony antsoina ry zareo dia resahana aoka izao tsy maninona za ihany no hitady rehefa vonona Davida zany ange ny tokony ho karakarainao voalohany mama inona ary ty ho takatrao ve ny hofatrano any amin'ny vilona nareo moa manontany omeo ana amin'izay le vola napetraka reo anany amin'ny banky fa ilaiko anovany lampisavalàlana iny fa iny anga moa tsy volako e sa nytaninareo koa hoe ataoko inona Davida mariny ny azy volan'lahy io misaotra tray inona indray re zao ny olana entin'ity zandrilahy ty ato an-trano hoe aza miditra amin'izany lahy ry dimy tsy maintsy ka eniko ny resaka reo ay lahy te hifindrany amin'ny vilona dia ara-mipetraka amin'ny andro sy Antoine izy indray zao ny sipany Antoine matory eo aminy ao fa ngahy Antoine tsy eo amin'ny fahamarinana tena marina ve zany tsy niteneny zany ilahy mino fa be dehibe mihitsy ny sy nitenenina anareo zao hoe lasa mimpanolotsaina any lahy hita tsara ny any amin'izao tontolo izao any Davida maninona ilahy manao zavatra mampidika izy oatra izany ahita loza amin'izany maninona izany haiko foana mitondra an'io mbola ny asa alina indray nareo hoe ohatra ny mampime ihany hoe le anjara alina nataoko teo momba amin'ny fanaovana lolarana ny zavatra ara-panahy tsisy idirany dimby ny fiainako mety hoe tsy hoe mampime le izy fa angamba mety tsy haiko nataony Jehovah mino aho fa hitan'i Jehovah hoe tsy mendrika anao an'ilay anjara ilahy petratsarynareo lahy Davida fa inona mazony lahy hitanareo zao mihitsy le zavatra nyteneniko taminareo teo leo a tsongolohana sy aramaso daholo izay ataoko hipetraka any amin'ny tranoko a miaraka amin'ny olona mety amiko dia za ihany mitondra ny fiainako avy aleo izy andeha ihany koa aleo izy izakany ataony ihany Jona falosina rety ny kama ahoana ao elahy ampiko saotra le tobily koa le saotra ny tsy mety ny toerana nefa any mbola betabe etaka ahoana lahy amin'izao milay be mihitsy Davida tonga soa marosoa aza miafafa mihitsy saotra ity ny fatrano voalohany lamina izany ao asehoako an'lany aho etsy a lakozy dia ny ankoatr'izay a izy no sipany Antoine Jessica izy no Davida le hipetraka ato ahoana fa lo mahafantatra anao za koa isotro labiera aoka izao misaotra eny ary mazotompotsitika eny ary dia ato ny dosy dia ato ny hevitran'ny Antoine oay fa fangaly ty iny Jessica iny mipetraka ato izy zavatra vahiny mateti-piavy fotsiny milaila izy dia ato ny hevitrano
ay ka vo eo mpandaminana letsy dia ndraso fa ny farany sady ny tsara indrindra vonina odio tirerere ny hevitra ny lahy ahoana ahoana re nazoko an'izao hotely tsara be izao hoe sady matazana inona ary ty mora kivikivy ty zay azony lahy aloha ifaliana anylahy daholo izao anga zao vao vidim-bola ohatra ny raha jerena amin'izay nalohako zavatra vetivety fotsiny eo oay le tôbila dao dia efa nyteneniko antoanina momba n'le fety kely amin'ny herinandro za mbola izy dia mipetahandry zalaroa alina be izao tamin'ile mahaliana jereo amin'izay ny lafa efa mety ay le fety ataontsika ty fianoana anarana sisy io tableau io impiry izay raha rahan'izy ina koa izay karamany tsy olona oatra izany no tokony arahandry raha za aloha ny teo amin'ny toerandry dia efa ely iny ny sarahako mba marina izy ange vidy an'ity kiraro ty e izany a hitandriry tiana izao no avy tanin'ny ekipantsika zavatra be mbola mazoto miasa ihany na dia misakafo azy ie inona ny ataonareo misy fety kely alaminay any an-trano amin'ny sabotsieriny dia ohatra ny te-hanasa sipa amin'ilay maromaro izany zahay amin'io eo eo amin'ny fitopolo eo ranomarina ay za koa andeha amin'ny sabotsieriny ohatra ny tsy afaka izay teneniko any ianao oritiana misara ho andry amin'iny eny ary analazy a dia aleo isotro be amin'io mety izany sady isy toka amin'ny taonanao fa zataitra ianao ampidiro ireo voray izay sefo fanomezana manao fety be a misy toka amin'ny taonina hoe ie fa ohatra ny efa feno ny trano raha tsy izany ianao nasaiko tsy mino a iandry a ono a ozy davida tamiko indray andrizay hoe nareo rylahy ho no vavolombelon'i jehova ie fa ahoana ay ve tsy fantatro izany izao mantsy misy vehivavy namanareo miresaka baiboly mivadiko tonga ny an-trano foana izy ay tsara izany tsy hoe miombon-kevitra amin'ny zareo a fa raha ny henoko momba ny vavolombelon'i jehova sy ny zavatra ataonao dia ozy fotsiny aho hoe ohatra ny tsy milamina izay ihany ono a za vaikiny tsy mahazo resaka sa ilay resaka teo no ohatra ny hafahafa tena hafahafa izy teo inge olona mitapy ozy ianao hoe vavolombelon'i jehova nareo ie izany mihitsy tsy aleo tsy miresaka fivavahana rehefa miasa aza vendrana fa misakafotsika nisy temoin iray tanàna taminay taloha mahafinaritra aloha ry zareo e fa mafana folo oatra fotsiny mampiatra an'izay inona iziko inona ny inonareo mino izay hoe ny anaran'andriamanitra jehova jesosy kristy zanany averina ho lavirary ny olombelona dia hiaina mandrakizeo amin'ny paradisy eto tany dia atsangana amin'ny maty ohatrohatr'izay izy raha fitopitianina izany rehetrarehetra izany ve za koa mba niankona tamin'ny mbola kely fa tsy natadidy an'izany rehetra izany nareo koa raha tsy diso atao tsy manao aniversera e ie izany mihitsy maninana aniversera tsy mampaninana anay raha manao aniversera ny olona fa izay ny tsy manao satria avy amin'ny mpanompo sampy le izy sady tsara ny zavatra resan'ny baiboly momba le izy iandra tamin'ny heritaona ianao nanaovanay fety tsy niteny an'izany tsy asikolana be ny ahy zany samy manana ny sainy io tsy tokony hiditra amin'izay ve sika ozinareo andraso tsy saziana moa ny olona manao zavatra ratsy ao aminareo eny e misy zavatra sasany mialoha amin'ny baiboly aloha e dia rehefa tratra dia anaovana toroteny kely dia mifona fa tsy hanao tsony dia mitomany kely dia izay tsotra ihany inona mahafan'izany tsy tena ohatra izany izany ka raha nanao fahotana lehibe le olona ka mitsotra dia manenina dia tsy mamerina tsony dia misy zavatra tsy azony atao ao amin'ny fiangonana ary raha tsy manenina izy na mbola toizany ihany ny ataony raha izany dia mety ho voaraoka izy izany hoe sorona atao izany tsy tena izany mbola afaka manatrika fivoriana ihany izy fa tsy mahazo mifanerasera amin'olona fotsiny marina ve kay ohatra ny tafahoatra kosa izany izany ange ho ahy e eny e ohatrany hoe tafahoatra izany nefa miaro ny olona amin'ilay fiangonana sady izany no mety hanampy an'ilay olona tsy hanao zavatra ratsy tsony dia raha tsy manao tsony izy dia raisina tsara indray rehefa mandeha ny fotoana oay tsy haiko raha aritra ao amin'izany fivavahanareo izany ie tsy ho an'ny olon-drehetra le izy ampizeraka izy a davy a tena mila mandeha miasa sika andao jerentsika rolara mivony atsy amin'ny efitra fivoriana atsy dao ary fa misy inona lesy inona mahazo alahy inona
inona zao ny resahan'le resaka voaroaka teo dia aniversera zany nanomboka teo fa ry zareo naninona koa ny resahana teo ny dadabe noely spaka rehefa iresaka ihany la ka ry zareo ary manontanytany be ka inona ny azoko atao manova resaka lesy e tsy azo ny laterena ino an'izay inontsika angeny olona za angana ny ery an'izaniza zany am'resaka fivavahana zany ty ampiasana tsy azo atao mihitsy manka leo ny olona zany indrindra fa ny olona sasany iza ohatra ohatra ny olona rehetrarehetra mihitsy e ivonjy ve lesy inona zao ny resahan'la amin'iny ka izy tsy inona nanamboatra ny ordinaterako dia ohatry ny olona mahafinaritra mitaka fijereny ivelany zao a voatenin'ny lasa izay tokony ho tenenina osy fotsiny aho hoe tsara kokoa raha tazonitsika ho atsika izay inoantsika manomboko izao azafady fa be asa loatra dia ohatra niakatra be milamina sika e milamina eny ary tao hiverina iasa aza mikorapaka amin'izany tsy manomboka ny atira tsy amin'ny folo sasany na amin'ny 1 ano any zange mandamy mamifety e ao tsara ohatr'izao mety ve mety tsara David ahoana va eo lesy zany eny ary ie aza matahotra fa be deabe ny tokato ifetysika androany a jessica salamina ka tsaka zany ahoana Dina nanao tsy tea fa mety ilainy vavoniny sety misaotra fantatro hoe voatapabolana izay nefa matahotra tokony antso anazy ve isika efa ny antso a fa tsy nahazo azy mety mila fotoana kely andaminana ny any angamba izy haiko tsara iny zaziny fa ny fetsiny tato ato le misafoaka be tampoka tsy ohatra ny mihitsy izy tamin'ny mbolana lasa mety ho marina ihany ny tenin'ny dimbo momba ny andry na marina zany na tsy dia efa lehibe izao Davida tsy miara mipetraka amintsika intsony izy izao no mitondra ny fiainany ozy ny obolana toko 224 hoe zara amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany Jona sika ve nanao an'izay azontsika natao eny betsaka ny fomba azontsika nitaizana andry zareo fa nanome modely sika hoe ny zavatra ara-panahy foana no atao lolaharana tsy ny olakolaka mihitsy sika ny hainy foana mitondra azy roa lananao vakansy na mpianatra azy tia andry zareo sika dia hitany sekoa ry zareo no manana ny mama be fitiavana sy be fiahiana indrindra eto an-tany ka raha izany dia tena nanao izay azontsika natao sika anjaran'i Davida sisany tsy miala amin'izany rehefa melehibe izy efa nanapa-kevitra momba andreo ry zareo amin'ny famokarana maleriva dia mbola hifidy sary vitsivitsy ry zareo amin'ny sary izay sisa ny an'ny ekipanay tratranay le fotoana misaotra ny Vivianina dia nareo rehetra koa mitatitra ireo tena navita zavatra betsaka mihitsy sika tato ato kanefa mila mijery ny zava-misy sika
betsaka ny zavatra mety tsy andeha tsara mandra-patonga an'io fotoana enjehan'io. Mila mifantoka tsara sy miandrandra ny valosoantsika isika. Aza ovana ary ny fomba fiasa dia asehoan'ireo olona ambonindreo hoe mahavita azy sika. Tsy raharahako izay ataonareo fa mila vita ara-potoana fotsiny io. Clienteny ilayntsika io tsy tandratsony ty raha vao tsy vita ra-pitsy. Azafady e. Zaho a vitao ina tsy maintsy amin'ny preza ianao. Andrasa ampianariko. Ao izy rehetra. Ahoana izao? Ie, tsara fa. Ahoana Vivy? Manahoana David? Nanahoana ilay spectacle? Nafinaritra. Nanalazy be zay fa vao nisy olona nandoa dia taty amiko daholo. Kay, voarainao ilay afatra teo. Ie, inona ny dikan'iny? Mino aho fa zavatra tsara. Raha pitso ianao tokony hanao metimety. Eny e, tsika rehetra mihitsy. Zany ve? Tsy hoe mba aterikelo any amin'ny andro azafady. Ie, tsy maninona. Ianao ve androany nahita ny Tina? Niantso ahy izy tamin'ny sabotsy dia alatsinainy sy talata hono izy tsy asa. Ay, misaotra. Ay, zahay mihitsy. Ataoko vonona ka. Zahay mihitsy. Veloma. Olty e, voarainy lahy ilay afatra. Ie, ohatran'ny mahaliana. Ie, tsy fanaon'ny zareo lehibe ny tonga mitsidika ohatr'izany. Ozy ny ankizy hoe ry zareo ny tena faly be amin'ny mpanjifa be dia be ampidirintsika. Dia ahoana zany? Ny eritreretiko ampiny ny vola ampiasaintsika dia azo bonus sika rehetra. Sika rehetra zany ve za koa tafiditra? Mazava ho azy, ny karamanalahy koa mety hiakatra. Mavokosa zaniko, sady efa betsaka ny trosa tsy mety voalohako. Aza matahotra, amin'ny volana ambony efa feno mitafitafy ny kopony lahy. Tsy andiny teny moa zany. Fantatra langa hoe tsy miasa Tina androany sy Rapitso. Efa fantatro mihitsy. Vao tamintamy izay kiala dia nanao vakansa miaraka amin'ny sipany taloha. Ay. Ry zama, fa ataon'lahy hoe isinona raha misotro kafe sy mifanadaly eny fotsiny nareo. Omelona tsiny ve izy?
za koa nge mbola tsy vonina hiditra lalina amin'izany e. Fiza no ny teny hoe miditra lalina manala azy fotsiny lesy e. Zany no mampiaraka amin'ny mpiara-miasa. Tia mba haverenao any amin'ny vivy teneno izy hoe mety be dia aza kivikivy e. Zao fotsiny ny rapitsy eritreretina tsara. Eny ary. Allô, Berano Davido. Manahoana Ramse? Eny tompoko, ho avy any aho. Eny ary, saotra. Tady ahy ianao? Davida, mipetrapetra. Nandray anjara be tamin'ny asantsika ianao. Nahafinaritra mihitsy nijery anao nianatra an'le asa, nefa ianao mbola tsy nanao an'le izy mihitsy. Mino aho fa tsy ho very mandeha zany ianao. Tena marina e. Saora tompoko, mahafaly ahy zany. Zay mahasarotra ny zavatra ho lazaiko zao. Vao avy nilazainy zareo teo hoe betsaka ny vola findrany zareo ampiasaina any amin'ny sampanafa. Tsy maintsy mampiana mpiasa atao amintsika. Miala tsiny fa alefako ianao. Ahoana? Tsy azoko zany. Haiko tsara hoe sarotry inona foana ny ohatr'izao. Roviny? Entitra be ny fomba fiasa ato. Zao dia zao ihany. Voaingana ianao ny tato, nefa mety ho azoko menaka raha roa herinandro ihany. Roa herinandro? Ao fa ho tadidiko ianao raha mila piasa zay any ariana any. Aza misalasala, tonono eo amin'ny CV anao a. Ahoana koa ary zao? Fa inona no nataoko? Zary mba gaga, tsy tokony ohatr'izao mihitsy fandehany fa tena tsy haiko. Za vera nga efa mifofotra ohatran'inona. Efa natokako ny fiainako manontolo an'ity kompania ity. Ao davy a, hitady asa ho any lasika, malala olona ny toerakafa. Amin'izao krizy zao ve fialahy ve manany ihany e? Fa de naninona loatra ary amin'ny voaroaka? Milamina aloha elahy. Mora milahy erina miteny an'izany elahy mbola manana asa, elahy manam-bola. Efa amina million vera angany trosany banky mbola tsy voalohako. Tobily koa zao tsy voalohako akory ny assurance farany. Tokony nahazo fisondrotana nefa voaroaka. Ao fa etoako aloha elahy ato ato. Andraso fa ampindramiko an'lahy koa sasany amin'ny bonusiko. Ay lahy nahazo bonus. Ary sao dia nahazo fisondrotana koa. Allô? Ie, ato izy. Eny tompoko. Ateriko any raha vao vitako. Zay zany. Misy tatotra tsy maintsy omeko amin'ny mika. Raha riva elahy préfeko. Zao ve? Fona lesy, zay le fomba fiasa. Ramose Beranto, afaka makeny amin'ny braonao sika. Zay zany, aza mikorapaka elahy. Tsy azoko ny
tadio tsara aza miteny amin'ny olona hoe tsy hanasy ela fa ataovy eo ampiandrasana hoe misy namako any amin'ny kompania hafa atsokoro zareo rehefa misy fotoana za lesy tsy mahandry an'izany a. Inona ary ty manana finoana matoki ana fotsiny matoky an'lahy za mihitsy ny nataoko dia jereny ny hafarako. hoay andraso aloha a zany napiditra anylahy za no nitady asa ho anylahy. Andao fotsintsika andeha hody. tokony isotra ela fa tsy hanao an'izao. Tsy dia teny lahy loatra aloha ny matezitra e. Fa raha mety lesy dia aza miresaka an'izany a. Tsy tokony hitondra aleo mandeha bisy fa raha pisy marainy ty alaiko. Bisy amin'izao alina izao fialavy adala e. Ndao ary aka taksi. Taksi ahoana ela aza tsy nisotry ninona koa. Efa be ary reny za tsy hitondra an'io. Ay eto atyty fantatrela tsara fa tsy mety zany. Avereno lakileko. elanga mba tsy mazaka toka fa za mazaka tsara. Elahy ty ohatra ny mamanay mihitsy miakara afa-tsy. Andry, efa menamena nge izy teo e. Vao vadika mena izy teo sady tsisy tômôbilina akory. Inona ary ty mimenimeniny ty? Zay ary le niteneko zao tsika anjeha amin'ny pôlisy. Efa niteny hoe tokony nandeha bisy sika. Fa ino ty atao? Fa maninona mandeha mafy? Ilaozantsika io dia tsy hatratratsika. Ela ve mitapy e? Tsy omeko an'ireo zany ny permiako. Ka tokony eritreritra an'izany la vao naka ny lakileko. Inona ary ty? Fa ino ty atao an'lahy? Fa maninona ary ty ela tsy mijanona? Tômôbilina sokatra koa ty. Mandeana mora ho a. Makina fa miezaka mifantoka. Fantoka amin'ny famonoana antsika. Ino ty ataony lahy? Tôbiloko ny ela raha iny izy ino etoaka io fandao tsisy mandeha zany hitany zareo amin'ny plakoko zao hoe anaty atao ve nisy nangalatra za tsy hanao an'izany voaingana andao itsoaka ambony ny tanana dia amin'ny tany angana mioaka amin'ny tany mioaka amin'ny tany savao le fiara misava ho ny tanana savao le fiara tsisy olona ato omeo any tanana vy tanana vanana
Beranto David. Voamarin'ny kameranay zavatra notantarainao. Efa tratra le namanao. Manao ny tiana tavita ihany. Allô? Tavita ihany ty. Tsy mampino hoe hiandry na vita an'izany. Inona no tao an-tsainy e? Tena tsy haiko. Tsy mbola nahita azy ohatrin'iny aho. Engana izy ka azo afaka mahay dia andaman'izany rehetra izany. Engany. Mahita hevitra foana izy. Hiandry ange iny e. Ie. Ary ahoana ianao? Ahoana izao no ataonao? Ngamba aloha mila mitady asa. Izay misy. Dia ny ankoatran'izay, mbola tsy hay. Olo-marina ianao, mahay, mazoto miasa. Tsy maintsy mahita asa ianao, tsy hay eto. Aza matahotra. Saotra, tiako raha mba mahatoky tena ohatr'izany koa. Tiana, misaotra. Nanamaina ny akanjoko sy nampandroso anahy. Tsy maninona. Misaotra betsaka. Fefa mialina ny andro. Tokony handeha. Mbola avy be ny oranao avelany ao. Koa tsy eo ianao. Mijanona aloha mandrapitsahatra io. Aleo handeha fa mety tsy hitsahatra mihitsy io. Tsy maninona. Dia matory eo amin'ny seza io izany ianao ka tsy mandeha amin'izao oran'izao. Ohatrany tsy manatsafidy intsony aho izany raha azoko tsara. Izay mihitsy. Sady sika mbola mila mandany an'ity divay ity. Moramora. Saotra. Ianao ve tena te-hiaraka amin'ny olona voningadra? Olona tsy manam-bola, olona tsy hanasa, sady amin'izay tsy manana fiara? Dia pitsikily matakadavitra. Ay moa, ary iny saika adiniko. Tadidio zay a. Tokony ampidiriko amin'ny CV-ako fe zany. Tsy maintsy. Andraso ampidiriko. Fa nefa tena lahelo be anao azy zao. Za koa lahelo be anao. Fa sika mbola afaka miona foana e? Mbola afaka miona foana sika ka. Tsisy olana izany. Davida, aza mody moa e.
tena mifona. Mety amela ihany ve ianao? Tena ratsy ny nataony Manase. Tsy afaka niovatsony ve izy? Dia izay ve ny hafarany Manase? Jerentsika ny tantara faharoa toko 7:30 ko raha voahazo mpahoriana izy dia miezaka nampitony an'i Jehovahandriamanina. Navelan'i Jehova ny heloko Manase. Inona ny anarantsika avy amin'izany? Raha misy olona nanota na fahotana lehibe aza ny vitany ka tena mibebaka sy tsy mamerina ny ratsy fanaony izy ary miezaka mafy manao ny tsara, dia tsy vitatra eo ny aminy. Afaka miova izy. Tena be fitiavany Jehovahandriamanitsika ka mela tanteraka ny helony. Afaka mampirina ny sy mamokana akanjo vaovao sasika satria efa tokony hisava ny andro raha pitsoarina. Nomena ianareo ny tsipiriany rehetra ao aorian'ny vaovao momba ny fanatanjahantena. Nomenanao fitenenana. Mbola hiasa ato trano indray izany sika raha pitsoko. Aleo matory amin'izay. Hoay John, mandalo mipakafako raha pitso. Marina izany. David! Tonga soela, nalahelo bela. Ata, fona. Ve afaka miverina aty an-trano? Manahoana lazo? Maivana, mikorontana, matahotra. Zaho amin'izao tena kivy amin'ny zavatra nataoko, hoe nanala-baraka ny anaran'i Jehova. Davida, raha ohatra manameloka ny lamfony lahy, dia tadio fa nanome toko ny Baiboly hoe lehibe noho ny fontsika Andriamanitra. Be fitiavana sy mamindra fo izy. Eny, fa raha vao ahoana raha ohatra ka voaroaka? Zaho aza efa nampijaly be anareo sy mama mihitsy. Raha izany no mitranga, dia ho hitantsika eo izay atao. Davida, tena te hikarakara ny lahy ireo rahalahy ireo. Ka ninon'inona tapaka ry zareo, dia tokony ho heverintsika hoe fitiavan'i Jehova foana.
Misaotra dada, misaotra. Miandry an'lahy eto ihany aho. Eny ary. Misaotra anareo, tena faly afa tavaverina tao an-tranon'i Jehovah indray. Ebe ny anarany Jehovah, dia raha ilay mpanjakatsika, ny fivaliana avy aminy Jehovah, fiarovana mafy ho antsika. Dimby, falifaly nareo zany, fa misy inona androany? Avy nanompo izay dia nieritreritra hoe maninona raha manao sakafo an'ny zandriny lahy dia manasa olona vitsivitsy. Dia anao sakafo tiany David isika, atikena, ovy, haricot-vert, dia tarte pomme. Ie. John, adimy crème fraîche. Afaka mandeha mividy any an-tsena vetivety ve ianao? Raha tsinonako. Dada, vao avy nresaka tamin'ny ray Larabea dia afaka hono ry zareo. Fidiry lehilahy ny crème man'lahy. Dia andeha ho izy lahy? Tsy haiko. Any an-tranony namako. Tsy maintsy miala kely ato aloha. Hay. Hitany dada, tsy azoko mihitsy nareo. Zany tsy niala tamin'ny orinasa kelitsika. Za reriny sy nivadika. Za mba niezaka manao ny tsara. Tsisy mihirahira rehefa mody aho. Tsisy manao feto aho. Dimby aho. Vetivety, afaka miresaka kely sika. Niaraka taminay foana lahy. Dia tsy mivadika mihitsy. Tiana isy mamela noho izany. Reharehako mihitsy lahy. Ekeko fa David tena nanao zavatra ratsy be mihitsy. Dia efa nijinja mivokana izy. Fefa miverina izy zao. Inona moa ny azony natao? Efa lany tany daholo ny volany rehetra. Tsy hoe nataony inona. Dia navelanao ody izy. Efa mibebaka izy. Sady efa nanaiky nanarina. Raha izay niteneniny tamiko izay sy ny nataony tamintsika, efa niteneniko izy. Tena hoe niangavy azy aho fa tsy ny rara iny. Za aloha tsy minao an'iny. Fantatro lahy hoe malahelo. Efa maty ara-panahy izy zandriny lahy iny. Fa izao izy efa velona indray. Dia izao ny fotoana teny ilany an'lahy. Elahy vela izy dia tsy mba afaka mamela azy mihitsy sy mandray tsara azy. Fantatro hoe zany ny tokony ataoko. Fa tsy vitako fotsiny le izy. Miala tsiny. Ahoditsika makasolo. Ry zareo io marina ilay sakafo tena tiany. Soa fanaka voalohany dia zaka mitivoftika. Mama, tsara izy zany. Arabe. Nanahoana ilay mpianatra? Mahandroso be izy iny. Tena mama androso tsara mihitsy izy. Zany izay marina androany nijery an'ilay vidéo iny. Tena
be amin'ny mpianatra baiboly ny vidéo iny saoty e tsara iny rehefa avy nyjereneny izy dia ozy hoe mety andevsotrmavahiny zay zao tamin'ny maraina nanjery manao ahoana ianao? Manao ahoana mamo? Ary ny fomaraina be mihitsy ka izy zanako androany sady manao sakafo maraina. Ka satria tiako aseho anareo sy dada hoe nareo ny tiako indrindra eto an-tany. Misaotra. Zany ka. Dia inona ny azoko anampiananao? Tsisy ka, fa nareo sy dada afaka miomana ivory fotsiny. Tena marina? Marina. Eny ary, ho zatra an'izao ihany aho raha izany a. Dimby no dia lahy sy modoka aka zavatra fotsiny aho mila miresaka amin'ny lahy mifona ie mifona lesy ny olo-kafa no azony lahy amin'izany fa tsy za tsy vendrana dimby aza tao an'izany lesy a ela tsy zahary fa mamasidady tsy tokony ampijaliana ntsony zareo hatrizay lahy tsy nieritreritra an'izany eny e fantatro hoe izany diso raha afaka namafany taloha dia nataoko fa efa vita aloha no nataony lahy andeha dimby davida mba ela andehanako dimby a fantatro hoe tsy ampiny mifona kanefa ray minitra fotsiny mba eno kely aho tamin'ny zavatra ratsy rehetra vitako a zao vao fantatro hoe tena nieritreritra anay elahy sady tena tiana fa tsy ny raharaha sa mihitsy ny tsy ny ano any lahy marina daholo ny teny lahy fa zaho miangavy ary lazeno ajaiko foana elahy zay nampianatra andrafitra dinga miangavy an'lahy zay nampianatra anana ny maizy aho dinga miangavy an'lahy za sandrynylahy mba mamelahy fa raha tsy mamely elahy zakako mihitsy zany fona lesy tena mifona moramora rahalahy tandremy ny akanjo tsy olana io vitako ny ambiny ndana amin'izay lahy mimana tsy manino izany fa tsy tara midira amin'izay fisakafo ie tokony ho vitanay dolo ny anjaranay raha pitso maraina farafahatarany zahay mihitsy eny ary mandram-piona misaotra betsaka veloma orsea rehefa lasa izay dia mba hatsoiny kominina azafady dia ataovy hoe mba amin'zoma hoe le fanaramaso ie ary andrinona ny lanse amin'ny fabrisy amin'ny herinandro tena mila anazy mihitsy aho amin'io fa andraso aloha antaniko ny fandaram-potoana mety amiko zany mama mety tsara izy zany
manao dad manao mamy tsara be izy zany so dia antsoina ry aja sinainy raha afaka manao baolina raharifa ie sady za miaraka manompo amin'ny aja androany maraina fa andraso anytaniko izy dia raha tao andronaina tsoko dia anytaniko dia hojereko raha mivony terrain ono ary davida manahoana mifandaram-potoana ny lahy amin'ny herinandro mieritreritra hoe andeha hanompo ny alarobisy soma dia miasa ny andro afaka ohatran'izay ay ary dimby raha manompo alatsinainy dia malalaka hatramin'ny farany volana dia talata zany afaka manomboka miasa ay mety zany satria mila nareo lahy nampia hamitan'ilay asany amindromamitiana dia afaka miantsony kominina namarina azy farany avy eo tratrany lasady ny oran'lahy amin'ity volany ity fa ahoana nataony lahy za manomboka aloha foana na isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana dia isa taona koa izany foana ny lazain'olona engany ho vitako izany vitan'ny lahy io rehefa ao alahy fanampy sika izay mihitsy efa tsy androko sahady dimby vakio eny andiny teny androany Koritianina voalohany toko 7:7 ny toetra reto telo reto ankehitriny finoana sy fanantenana ary fitiavana ny fitiavana nefa ny lehibe indrindra amin'ireo ohatran'ny resaka fitiavana izy zany androany davida vakio e lefa itsoratra ay izao ny voalaza tao amin'ilay teny vakiana hoe hitan'ny vahoaka ny jehova fa fahendrena ny maneho fitiavana io foana ny lalana tsara indrindra nanamafy izany ny apôstôly paoly hoy izy avy eo fa mitoetra reto telo reto ankehitriny finoana sy fanantenana ary fitiavana ny fitiavana nefa ny lehibe indrindra amin'ireo